Zeny amin'iny vaovao iny fa nitondra ny hevany Maître Razafy Manatsoa Antitra solomavim-bahoaka ny boriboritany voalohany mahakasika ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra ny amerenana ny fampiasana ny kianjan'Ambohijatovo tokony hosokafana dia ampiasaina malalaka araka ny lalàna ny kianjan'ny demokrasia hoy ny solomavim-bahoaka ny boriboritany voalohany. Tokony sokafana dia ampiasaina malalaka araka ny lalàna ny kianjan'ny demokrasia ny Ambohijatovo. Io ny valiteny nentin'ny Maître Razafy Manatsoa Antitra solomavim-bahoaka ny boriboritany voalohany raha nanontaniana mikasika ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra ny amerenana ny fampiasana ny kianjan'ny Ambohijatovo ho an'ny fivoriana politika ny tenany. Rehefa nisokafana rehefa nitokanana hoe kianjan'ny demokrasia izy dia tokony ampiasaina araka ny tokony izy. Io moa zany ny tanin'ny commune io ny commune no mamehany lalana zany hoe azo ampiasaina io tsy hitako izay maharatsy anazy fa rehefa mampiasa an'io fotsiny zany dia manaja fepetra rehetrarehetra zany satria misy fangatahana autorisation any amin'ny préfecture ary ny sécurité tsy maintsy assurena dia tokony ampiasaina araka ny tokony ho izy zany le izy. Rehefa tenena indray tsy kianjan'ny demokrasia intsony fa zaridaina fotsiny dia hafa indray zay. Zavatra roa samihafa le izy raha ohatra ka ny tompo tera ny tompo tanàna ny tompo toerana ny tena hoe azo ampiasaina izy dia misy fepetra takiny rehefa ampiasa an'io dia ny préfecture zany miassure amin'ny olona izay ampiasa anazy hoe manaja ny fepetra ohatra hoe zone sécurité dia tsy tokony asiana olana le izy zany. Raha tsy hoe sanatria vava zavatra hafa no atao eo ngambany dia amin'izay lafin'izay tompon'andraikitra mandray ny andraikiny. Fa raha ohatra kosa hoe misy abus amin'izay fotoana izay zany tsy tokony isy intsony ny abus d'autorité na abus de pouvoir fa tokony fiarah-miasa no atao zany. Raha tsy ahivina ny sabotsy 4 janoary 2024 no nitokanana ary nanatanterahana famoriam-bahoaka voalohany teny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo ka ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina no nitokana azy. Ary nanomboka ny 4 janoary 2024 dia nikisaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey Analakely ny famoriam-bahoaka no tarihany. Nandritra ny vanim-potoana tetezamita dia nisy ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fiadijiana ny tanàna Antananarivo ny ampiasana ny kianjan'ny Ambohijatovo ho an'ny kolontsaina. Amin'izao fotoana izao dia heverina hisokatra ary hanovana hetsika politika ny kianjan'ny Ambohijatovo araka ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo.